Mahakasika ny fiakaran'ny vidin'ny solika nahitana fiakarany nanomboka ny asabotsy alina lasa teo ny vidin'ny solika eny anivon'ireo tombon-dasantsy samihafa 50 amby 100 ariary zany ho an'ny solika raha toa kosa ka nahatratra hatrany amin'ny 200 ariary ho an'ny gazoil. Tampoka dia tampoka ny fiakaran'ny vidin-solika omaly ny fantatra fa nanomboka niakatra ny vidin'izany raha 703 ariary ny iray litatra tamin'ny lasantsy teo aloha dia 703 ariary izy nanomboka omaly. Niakatra 200 ariary kosa ny litatry ny gazoil raha 702 ariary izy teo aloha dia lasa 50 amby 103 ariary amin'izao fotoana izao. Ny solitany koa dia niakatra ary 100 ariary isaky ny litatra raha 702 izy teo aloha dia 702 izy nanomboka omaly. Betsaka ireo tsy nahafantatra izany fiakaran'ny solika izany na ny filohan'ny mpiarin'ny zony mpanjifa azy dia gaga tamin'ny fiakarana tampo izany vidina solika izany. Za somary surpris ihany satria zay na tonga reny azakazaka foana hoe avoay le lalàna mikasika ny fiarovana zone mpanjifa so ihany falany izy iny fa ny fampiarana azy osatsika zao miandry ny promulgation avy any amin'ny fiadidinan'ny république hoe manomboka eo zany misy fandiniana zay droit d'être entendu zay zany ao anatin'le lalàna enona zany mpanjifa rehefa mpiakatra zavatra reny mazava ho azy fa eran-tany midina ny vidin'ny baril ary mbola tsy tafaverina amin'le vidin'ny baril teo nefa ny antsika dia miakatra dia ho zay hoe inona marina tena tiana tao ohatra ny lerana foana le voaka malagasy dia ho zay hoe anjarantsika samy mpanjifa ny mandinika sy misaintsaina fa fitariana no ataonay. Saika ireo mpanjifa nanontanianay no tsy nahafantatra ny fiakaran'ny vidin-solika raha tsy teo pakany izany. Tena hita mialafo mihitsy ny lole izy miakatra foana nefa mividim-piainana koa efa miakatra dia tonjoany zao vao mividy indray fa za koa efa elaela tsy anona dia zona zay moa ilay izy fa tsy maintsy mividy foana moana anona miakatra ary tsy maintsy mandeha tomobily anako eo fotoana vonjivonjena. Tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny saran'ny korsa izay fiakaran'ny solika izao raha nambaran'ny mpamily fiarakaretsaka iray. Arakaraka ny mpandeha io zany anako zay fiainana misy moka atao hoana sarotra be no ananana io famaly amin'ny fanjakana raha ve ka io ndray zany niany an'le tapofily otina tanterahana zany farirotsan'le anareo avy eo. Mety isy fiatraikany amin'ny saran-dalana amin'ny fitateram-bahoaka ihany koa ity fiakaran'ny vidin-solika ity. Noho ny fidinan'ny sandany ariary manoloana ny dolara ny nampiakatra ny vidin'ny solika amin'izao fotoana izao nahitana fihenana ny ariary tao anatin'ny volana vitsivitsy izay. Manoloana ity fiakaran'ny vidin-solika ity dia isy ny fivoriana izay tanterahan'ny fikambanan'ny mpitatitra UCTU raha ampitso. Raha tsy mandrefepetra ny fanjakana dia mety tsy ho voatazona ho 700 ariary ny saran-dalan'ireo fiara fitateram-bahoaka.